Araba tompoko lahy, araba tompoko vavy amin'izao aliny alakamisy faefatra amby folo ny volana oktobra taona 2020 izao. Ny fahitalavitra VIVA atao anatin'ny fandarana fanatrika trano no miaraka aminao tahaka izay fanaraka isaky ny alakamisy alina tahaka izao. Miodikodina sy miazakazaka ary azo atao hoe manao tsombelo mihitsy ny tontolon'ny raharaha politika eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Tato anatin'ny herinandro mahelikely eo zao dia mifantoka tanteraka amin'izay raharaha politika na ny fametrahana an'ireo androm-panjakana ny tetezamita tahaka ny filan-kevitra ambony tetezamita sy ny congrès ny tetezamita ny toetra raha politika. Etsy ankilany nefa dia tsy azo adinoina fa ny fiainan'ny fiarahamonina andavanandro amin'ny ankapobeny dia mizotra araka izay tandrify sy izay manavanana ny tsirairay avy. Tsy azo hoditsita ihany koa fa isan'ny rafitra mamatotra sy mampandroso ary mampandeha izany fiainan'ny fiarahamonina izany ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fampianarana. Ifantoka amin'izay tontolon'ny fanabeazana sy fampianarana izay indray ny fandarantsika amin'ity alina ity. Ny vahiny dia tsy zoviana ho antsika mpanaraka ny fahitalavitra VIVA raha mahafalisoa saoby mampionina izay tale-panorona ny sekoly lehibe Tiny. Miarabanao raha matotale mivahiny atao amin'ny fandarana fanatrika amin'izao alina izao. Voalohany indrindra dia faly miarahaba ny Andriamatoa soavy Andriamartafika ary faharoa dia miarahaba ny mpijery tsirairay any Tokatrandro. Izay ny ela fa fantoka amin'izay tontolon'ny fampianarana izay satria ianao moa mpitantana sekoly ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra efa nisy ny ampahany betsaka efa niditra indrindra salan'ny anareo amin'ny Betiny nefa heverina fa misy zavatra tokony fampizarana ihany ary izay no heverina fa mampifanandrifindrindra ny fanasananao eto amin'ity fandarana ity aiza ho aiza ny mety ho fahitanao miohatra amin'ilay hoe nandalo ohatran'ny isataona moa misy foana amin'ny fialan-tsasatra lehibe grande vacances dia hiditra amin'ny taom-pianarana vaoantsika misy zava-baovao ve ho anareo Betiny manokana ny hoe ho atolotra ho an'ireo le mpianatra izay vao misehatra ao anatin'izany fianarana misy anareo izay sy ny tontolo ankapobeny ny fampianarana amin'ny taom-pianarana vaovao ity indray. Raha mahalala tokoa moa fa ny ankizy dia nandeha fialan-tsasatra lehibe na grande vacances no ilazana azy. Matona sina izay atao hoe fialan-tsasatra izay dia ilaina tokoa ho an'ny olona tsirairay fa tsy ho an'ny mpianatra ihany saingy tsy maintsy andehanana kosa ho amin'ny mpianatra raha manana safidy ny olona lehibe hoe andeha na tsy andeha ny mpianatra dia tokony andalo an'izay fialan-tsasatra izay. Rehefa mifamoivoy tany anatin'ny fialan-tsasatra tany ny ankizy dia efa tokony ho fantatra fa afaka volana vitsivitsy aorianan'izay dia hiditra an-tsekoly ary rehefa miditra an-tsekoly ny ankizy dia tsy hoe miditra an-tsekoly fa tany fe miditra an-tsekoly fa mila fanomanana na ara-tsaina an'ireo ankizy hiditra sekoly ireo na ny ara-tsaina ny ray aman-dreny izay andefa ny zanany ray ho any amin'ilay sekoly na ny fiomanana eo amin'ny sekoly ny entina andray an'ireny ankizy ireny ndray satria ireny tsy hoe raha tapitra ny taom-pianarana anankiray dia atsofotsofoka fotsiny izy avy eo fa misy lamina lehibe dia lehibe no entina ampandeha indray ny taom-pianarana vaovao. Raha andeha hidirantsika manokana ny hoe ahoana ny tokony atao amin'ny ankizy. Ny ankizy zany dia tokony efa homanina aloha dininy voalohany hoe mandalo ihany ity fialan-tsasatra ity. Zany hoe ao anatina fotoana voafetra zany fa tsy ho mandrakizay dia hiala sasatra dia mifalifaly ihany ianao izay tiana atao rehetrarehetra dia amin'izay fampiomanana zay zay dia atao hoe fanomanana ara-tsaina ary rehefa akaikikaiky ho tapitra ilay fialan-tsasatra dia efa manomboka afatoka tsy moramora sahady hiditra n'ilay sehatra vaovao izay dirana dia ny fianarana taom-pianarana vaovao manomboka zay. Andeha homanina indray hoe ahoana koa ny fiomanana ny ray aman-dreny. Fiomanana satria ao ny fitaovana vaovao izay indrindra fa na mifindra na tsy mifindra kilasy ilay ankizy dia tokony efa vonona amin'izay hoe ao ny fitaovana vaovao dia fanomanana ny ray aman-dreny ihany koa aloha
hoe hianatra reto zanako reto ahoana ny zavatra retrarehetra na ny toeboly io na ny fikolokoloana ny mety fomba entina naterana nyreny ankizy ireny indrindra moa fa ankizy kely vao mianatra taona ray dia hiditra taona roa anankiray somary mbola manahirahirana zany eny fa na dia atao hoe eo amin'ilay efa lehibe aza dia somary mbola misy manahirana ihany satria ao ny fitongotongina isan-karazana zany amin'ny akapobeany eo ihany andeha hidirantsika ny hoe ahoana kosa ny fiomanany sekoly tsirairay raha ny sekoly dia raha mahalala mihitsy fa tokony hiomana satria isy zavatra vaovao lehibe ary mafonjafonja kokoa hidirana ao amin'izay atao hoe sehitry ny fanabeazana sy ny fampianarana izay dia ny fanatsarana aloha amin'ny akapobeany ireny atao hoe fitaovana eto mampianatra ireny fanarahana ny fivoarana ao anatin'ny fanatsarana zany hoe mbola mahafely fivoarana efa misy ve ny zavatra hoetiko sa ny teo ihany no averina dia amin'izay zany mipetraka dolidoly voafaritra ao anatin'izay fanatsarana zay na nefitra ny fampianarana na ny toerana ianaran'ny mpianatra alako tsiny le teny vahiny hoe table na ny seza sy ny sisa dia zavatra voafaritra ao anatin'izay dia voafaritra ao anatin'izay koa ny fanatsarana isan-karazany ohatra hoe ny livre entina mpianatra misy ve zany sa tsy misy satria ny araky nefa fiteniko ary masarym-piaroa dia hoe tsy etam-barotra reo zanak'olona reo ka ataotao fahatany fotsiny fa tokony mipetraka tanteraka mihitsy zay zavatra rehetrarehetra zay vao hiditra amin'izany atao hoe fampianarana eo amin'ny école leptini manokana andeha hidirako tafiditra tao anatin'izay fiomanana misy andala tohatra mipetrapetraka zay ny école leptini ary alohan'ny hidirany ankizy vaovao dia tsy manaiky fotsiny hoe ampidirina raha misy mampiditra iny koa anisan'ny fiomanany sekoly fa ampanaovina fanadinana ary izay fanadinana zay mba ho porofony sy ny mangarahara ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ho an'ny mpifaninana ho an'ny ray aman-dreny ny sisy mpifaninana dia tsotra be ny zavatra atao averina tsotra zao ny taratasy mpanadinana amin'izay zany tsy ho lasa hiendrika ahoana ny amoahana azy amin'ny teny vahiny lakotsiny hoe soforma fotsiny ilay concours satria voaporofony ray aman-dreny fa hoe tena nahy na tsy nahy ty zanako ty mato tafiditra na tsy tafiditra eo koa manafoana n'lay fampiangarana na mety fiahahina hoe sao dia tseritreretin'le olona lovolo zay na ohatra zany ka mety ataony tsy mahafaka azy na mety misy feritreretan'ny olona anankiray hoe satria ve zay avaria amin'ny pays zao na ohatra zao dia mety tsoraisana zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny atao hoe fiomanana avokoa ary raha eo amin'ny école leptini koa dia voafaritra tsara satria misy école anankiroa tsy mitovy eo araky lefa nyteneny koa dia tsy mitovy koa zany mazava ho azy ny fidirana voalohany dia lay tamin'ny 2 septembre io zany le fidirany leptini frantsay zany hoe miditra mialoha neny frantsay raha miohatra amin'ny zareo itsika eto Madagasikara dia miditra mialoha ny an'ny frantsay dia fa nisy ny fiomanana mipetrapetraka tsara alohan'ny idirandreo dia miditra ihany koa ny fa ny manaraka ny lamin'ny gouvernementa eto Madagasikara zany hoe mianatra amin'ny teny frantsay tanteraka ihany reo fa maka ny diplôma eto Madagasikara ary le frantsay mianatra amin'ny teny frantsay mazava ho azy fa manaraka ny laminy zareo frantsay ary maka ny diplôma frantsay io le niditra tamin'ny 2 septembre fa le vao niditra voaingana zay tamin'ny 6 oktobra teo dia manaraka tanteraka ihany koa ny fandaminana eto Madagasikara reo no midika fa natoa nisy fiomanana tamin'ny andihany voalohany nisy fiomanana tamin'ny andihany faharoa dia midika zay fa firenenako samy manany ny anatra ho azy ary afaka mifampitantsara eo amin'ny sehatra fampianarana varena kely amin'le fiomananareo mpitantana sekoly iverina fa hoe tsy aitraitra na sitrapo le izy araky ianao moa zany hoe mieritreritra hoe manana adidy fampisara amin'ny mpitantana sekoly fa tokony ho adidy mihitsy koa
tsy maintsy ajaina eo amin'ny hoe tokony isy zany tokony andraikitra ara-panjakana mamampatsiahana manao fisafona am'ireny hoe fiomanan'ireny hoe efa hiditra mpianatra afaka tapabolana na ray vola manahoana ny fitaovana araka ny lazana teo ny dabilio ny efitrano fianarana na ny tokotany amin'ny fakandrivotra raha ilaina mba manara-penitra ozy tsika amin'izao fotoana izao fijerinao hoe mifanandrify amin'ny tokony ho izy ny fanaraha-maso anazy ireny sady mieritreritra fotsiny hoe zao ny tokony mahatsara azy fotsiny nareo mpitantana no terem-panao izy ny fitenenana somary sarotra ny miditra amin'izay satria raha ny tokony ho izy aloha zany ianao raha toa nanangana an'ilay zavatra dia voalohany fitiavana ary ny zavatra rehetra rehefa atao anatin'ny fitiavana dia ezahana ny atsara azy ezahana ny atsara azy amin'ny lafiny rehetra ka ny fanjakana manome ny toromarika izy ohatr'izao fa ianao no miezaka anao zay mety io indrindra anao ny mety io indrindra ho an'ilay toeram-piasananao ary anao zay afinaritra an'ilay ankizy zay hompiazonao aminao azadino fa rehefa tsy tiany ankizy ilay toeram-pampianarana dia nataony ray aman-dreny inona izy nataony ray aman-dreny inona dia tsy ho tamanao amin'izany sekoly zany lasa tsy fi ho azy no mianatra dia lasa kamona ho azy no mianatra dia rehefa kamona ankizy dia inona mivokadratsy dia tsisy zavatra mandeha zany noho izany zany dia zay no nataoko hoe sarotrarotra ny hiditra any amin'ny sekolin'olona isan-karazany fa ianao kosa dia miezaka anao ny tsara ary hitady ny tsara hatrany saingy mbola afaka mandray koa raha misy fanakianana anatsarana bebe kokoa dia fiomanan'le mpianatra sy ny ray aman-dreny indray ary no tiako ho fantatra hoe nareo ve ao ampetiny manokana araka le sorotrotra nresahanao teo fandray amin'ireny mpianatra ireny any ampialatsa-sasatra any hoe efa raha tapabolana sisa ka tokony mba io manotro zao na alohan'ny idiranao amin'le fialan-tsasatra nareo dia efa miafatrafatra hoe aza donoina fa amin'izao tsika miditra ka tokony ifaraparana rehefa manakaikikaiky ahoana ny fomba ahafahana mba mifanara-maso na fampatsiaha zay io moa misy lamina daholo misy lamina daholo ampiodiny zavatra anankiray dia misy lamina daholo ka ny tiako atao hoe raha ohatra ve zaza nikolokoloana teo niraisina zanaka inge izy tsy maintsy nametrahana afatra alohan'ny andeha na nyray aman-dreniny na ilay zaza dia apetrapetraka mandrakariva any amin'ny vakansy any zao mety zavatra isoroana tsy hiarany loza ary amin'ny vakansy any mety zao ary na nyray aman-dreny ary dia efa tenenina ihany koa hoe tokony isy tanteraka ny fiomanana alohan'ny idirana any an-tsekoly afafatany meloha zany dia efa samy mandray ny andraikiny na ho anay aty amin'ny sekoly na ho an'nyray aman-dreny fatany io misy fitiavana ao amin'ny tonga dia ankoatran'izay toromarika omen'ny tena dia fatan'le izy dia ny ankizy tsomoa dia efa noho izay olona roa samy mikolokolo azy zay na ny ray aman-dreniny na izahay dia efa vonona ny ankizy hiatrika zay atao hoe hianatra amin'izay dia efa tafiditra ao anatin'ny fotoana fampianarana tokoa reo ankizy ireo amin'izao fotoana ny ao aminareo moa zany no resahana amin'ny ankapobeny koa efa miditra ny somary mahasahirana ny olona ina vampitonotra zao matetika le fitaovana mba misy fifanampiana ve fifampiresahana tokony andraiky ny sekoly sy ny ray aman-dreny amin'izay tsy hoe hanamaivanana fa zay mba ahafahana mampiodina araka ny tokony izy le asa fampianarana sy le fampitanan'le fanabeazana an'le ankizy mba tsy ho sakana zany zay fahaseranany ao amin'ny oetimanana zay